entina andrindrana ny fifamoivoizana ary any koa isoroana ireo loza samihafa iseho eny an-dalambe eny dia nitondra fanatsarana ho an'ny lalana eny amin'ny boulevard de Tokyo ny fikambanana association des anciens et amis du Japon à Madagascar notokanana androany ireo fotodrafitrasa ireo toy izao ny vaovao. Nametraka takela-by famantarana sy famaritana amin'ny arabe hoentina andrindrana ny fifamoivoizana eny amin'ny boulevard de Tokyo iny androany ny fikambanana AAAJM na ny association des anciens et amis du Japon à Madagascar. Fiara-miasa ny raha an'ity fikambanana ity tamin'ny JICA no nanatondrotsany izao fanamboaran'izao. Ankoatran'ny fitaterana sy fanarahana ireo asan-jery Madagascar dia misy kosana fikajiana ireo teti-pasa ataon'ny JICA ka androanantsika fatatsika fa bypass boulevard de Tokyo izay ny fitaterana fanamboarana fanarahana gasy dia misy zany fanatsarana foana ny nampanosisation na l'éducation sana satria fatatsika fa matetika misy vonina foana misatra manzoa mihitsy ity le lalana tsara zany dia misy dia mitandrina. Tonga nitokan'ireo zava-bita androany ny ambasador'ny Japon izay miasa sy monina eto Madagasikara teo ihany koa ireo solon-tena-mpanjakana isan'ny tokony ny verimberina tao anatin'ny kabary ny tokony hanajana ireny zava-bita ireny ary indrindra ny tokony hanajana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana.